naiky ny filohan'ny repoblika anatin'ny memorandum de stabilité izay nisoratany io fa tsy andravany anteny meram-pirenena. Ny baraingy dia ny hoe hatramin'ny raovina. Ny tambiny io anefa tsy maintsy maro anisa ny mpanohana azy aty amin'ny anteny meram-pirenena. Io ilay antsoina hoe maro anisa manohana ny programa anasa ny filohan'ny repoblika. Programa anasa izay mbola baraingy koa anefa. Ny teboka faharoa dia milaza ny amin'ny fanekendra Jonarmampianina hery anovan'ny gouvernemanta Ravelonarivo. Ny tambiny dia ny anomezan'ireo solombavambahoaka manao sy ny toko fa tsy kitikitika ny filoham-pirenena mandra-pahatapitry ny fehim-pitom-piasana izy ireo. Fitonian'ny andrim-panjakana no tadiavin'ilay memorandum. Programa fanabeazana no resantsika. Rehefa miresaka an'izany tsika dia ohatrany mitodika foana amin'ilay mpianatra, ohatrany mitodika foana amin'ilay ankizy, fa ny ohatran'ny adino dia aiza ilay mpanofana, aiza ilay mpampianatra. Androany dia mitodika aminareo zay ry mpampianatra reo no mpianatra antsika ny fanajana, reo taranantsika reo no mpianatra antsika ny fahadiovam-piainana eo amin'ny fitantanana, reo no mpianatra sameriny antsika indray amin'ny tena fitiava-tanindrazana zay ilainy ty firenena ty, ampandrosoana ty firenena ty. Reo no mpianatra antsika indray, sameriny antsika indray fa mila ny fanomezan-tanana ny fampandrosoana ty firenena ty. Teto amin'ny tanànana Antegny no nitsenany ny rangitry mpanjaka vahoaka n'Ankarabe ny mpanjaka isa tsy miaro fahatelo Zafinifotsy izay notrony ny eragna fahaefatra mpanjaka ny Maromandia Zafinimena. Namindra namonjy Ampasy toerana anatanterahana ny fomban-drazana fisehana ahitana zomban'ny mpanjaka sy ny valamena izay nasesin'ireo vahoaka n'Ankarabe amin'ny alalany antsan-drazana manao hoe ninay manjaka. Ireo manantany ny tompo ny fandaminana rehetra nandritra ny famondrana sy teto amin'ny toerana nisy ny zomba misy ireo vahoakany marobe izay nitsena. Teto amin'ny tokotanin'ny zomba nanaovana ny ventikabaro ho an'ny mpanjaka sady nanaovana ny manantany fangatahana amin'ny fitondrana amin'ny tokony hanarenana ny zomban'ny mpanjaka ty Ankarabe eto Ampasy ho trano vato sy anamboarana ny lalana mankaty Ampasy. Ny volana Desambra 2024 no nahitana viditsolika ambany indrindra farany hatramin'ny $7.720 no izao tafidina hatramin'ny $4.720 izao indray ny baril eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Antony ny ena ny vidiny any Azia no ny fitobany tahiry Amerikanina. Efa tokony isy fiatraikany amin'ny viditsolika eto Madagasikara ihany koa io fidinana io raha ny nambarany Paito Karena no ny vidin'ny solika faratsika tonga any amin'ny serana Tsambony Toamasina izay manana lanja hatramin'ny 720 isaky ny litatra amin'ny viditsolika jifainany amin'ny mpanjara. Ny mampiakatra na mampidina io singa voalohany io zany dia miankina amin'ny fiovaovan'ny viditsolika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na ny cotation internationaux des produits pétroliers amin'ny fotoana anafarantsika izany solika izany. May avokoa ireo entana vao nampidiriny omaly ariva hoy ny fianakavian'ny tompontsena. Mitentina 4 tapitrisa ny totaly midin'ny entana kilan'ny afo sy tsy azo amidy intsony amin'ny tsena roa mifanila. Ny ainga avy any ambony ny afo araka ny fanazavana naharitra 30 minitra vao maty ny afo hoy ny fianakavian'ny tompontsena. Donaka efa lela be teto amin'ny afo teto. Ary le afo aloha tena tsy avany ambany mihitsy izy fa avy ambony mihitsy ny tombolo le afo fa tsy ambany mihitsy. Efa nazo rehetra mihitsy zay vao tonga ny sécurité. Ny karazany entana mahita olo eta majinga complet ka izy sady vao avy nampidi tetany izy tamin'ny maly. Satria izy zavatra hitantsika maso zao izy efa maromaro ihany nefa natomina tamin'ny brety teo ny fako zavatra mahita ao. Ary tena tsisy azo niraisina mihitsy nareo mivoaka reo arangy mamay daholo ny ilan'izy iray manontolo. Noraisiny brigady misahana aneloko be vava amin'ny fanadihadiana. Lay masoandro efa dify efa lasa mangina ny andro nay teto mangino marary ny fonay mitany sanitalo
navelanareo hangaia izay mitomany mitomany mitomany